fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Tsisy fiverenana diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine ovelomy Vantso Miora Ony ary Ioli miaraka amin'ny Arliva Faly Bruno Erlanto Rakoto Sarobidy ary ny Rina Rochelle tovy razana mamonjy no nandray feo Anja Arliva no nanatotosa. Tiana Soa no anarako. Roapolo taona zao mitantara aminao zao. Volana Janoary taona 477 zao andro zao. 7 Janoary marimarina kokoa. Fendroapolo taona tamin'ny 9 Janoary teo aho. Ary efa sitrana tanteraka tamin'ny aretina nahazo aho. Aretina tsy fatapototra. Sitrana ary tonga saina. Ny zavatra ho tantarako aminao dia zavatra nitranga teo aminay enina Menada. Mpinamana sy mpiara-mianatra taloha dia Irova sy Amelia, Miandry sy Tsinjo ary za Julien dahako. Julien mbola tsy zakako ny miresaka ny momba azy. Mbola marary ny foko matsiaro le zokola. Nefa ho tantaraiko ihany satria eritreretiko ana mahivina ny foko sy ny fisainako ny fampahafantarana izany aminao. Tsy lozan-drasy zavatra hafa tokoa ny tany. Endrizy. Imbetsaka ny efa nanao fandaharam-potoana mba handeha voaka faritany-kely izay enina Menada io. Nefa tamin'ny fotoana 20 Novambra 1779 vao tanteraka le izy. Ary tany Mahajanga na le. Nanana namana atao hoe Mahery izay Miandry nipetraka tany. 20 taona Mahery. Tsy mbola nanambady, manambola sy nanodova be. Ary nanana trano. Vila tsara tarehy tsy lavitry ny moron-dranomasina izay. Izy rery sy ny mpanampy lahy atao hoe Sareda no niara-nipetraka tao. Nanampy azy ny varotra io tovolahy io. Indreny kosa nipetraka any amin'ny zokony vavy any Sambava noho ny efa matiny indray. Efa elo Mahery no nanasana ianao vakansy any aminy. Satria fantany tsara izay rehetra. Mifandray tsy tapaka amin'ny antso ataribisy amin'ny alalan'ny Facebook. Ary efa teto Antananarivo koa Mahery. Nijanona efatrandro taomindry Miandry sy nivezivezy taminay di Menada tamin'izany fotoana izay. Dia ninga tokoa ary izay enina Menada ny 20 Novambra 1779 ho any Mahajanga. Fiara-miandro nandehanana fa nanana 4x4 izay izy. Dia nandao any arivo. Faly ery. Tsisy nanam-po fa tsisy fiverenana le vakansy tena nahafinaritra. Izay nahitana loza tamin'ny lalana Anontsy ny 13 Novambra. Izay za Tiana Soa rery no any sisa vavolombelona velona tamin'izany. Endrizy. Allô? Allô lesy Miandry e?
hoay lehibe mahery. Fa hoana koa ary zany e, fa nga dinonareo ny akamo. Tsy hoe adiniko fa lehilahy arana ny vaovao be amiko. Zatra n'le taloha ahy. Dia ahoana ty? Salama? Inona malaza? Salama tsara ka. Ny vaovao tsy misy fa miandry an'ilay programanareo nge ahy e. Eny ho avy re izay e. Ka roviana re. Andraso aloha fa mbola hivory izay enina mena-da. De metimety roviana ka. Hoen'la tsy ho elo ihany letsy e. Hitan'la ihany fa ny sasany ange miasy. Mbola mila maka congé. De nareo enina mena-da ihany no avy. Zay Tsinjo sy Julien de izy telo vavy Rova sy Tinasoa ary Amelia. I Amelia koa ange efa dodona te hitan'ny laly ty. Zany a. Ary fantatro fa izy mihitsy ny tiany lahy ho hita. Ka. Nareo rehetra mihitsy ny tiako hita e. Elahy mihitsy koa azako. Eny amin'ny herinandro aho miantso an'lahy. Rehefa ho avy mihitsy izay e. Sura letsy a. Zay ary fa veloma e. Veloma lesy e. Mampamangana e. Ahoana reto ahoanaina aloha ny fanapahan-kevitrintsika fa niantso ange mahery Za zao apiditra congé amin'ny Soma. Ny anahy aloha tsisy olana e. Afaka hiteny fotsiny aho hoe isinda kely herinandro na misy raharaham-pianakaviana de zay e. Ny patron anay tsy de sarotiny amin'ny karaha zao. Ary ny anareo mena-da? Rahabainina aloha tsy de maninona fa neny loatra mila resena lahatra. Ary ny fianaran'ny Tinasoa? Misy fotoana herinandro zay tsy mianatra eo amin'ny faraparan'ny Novambra eo ka. Firy Novambra zany? 17 ka hatramin'ny 4 eo. Tsy maintsy eo zany fotoana andehananako. Tsy maintsy eo. De kendreo zany ho tafiditra amin'io daty io ny congé andriry amia. Okay. Sady tsika nge efa nanao programa foana de tsy mety tanteraka mihitsy. Fa leo rangahy ny nandehanana fotsiny zao. Zay mihitsy sady mahery ange akamakolona. Tena kolona mihitsy iny ka. No be fitiavana sa tsy zany Amelia? Anga. Raiko zany fa zay e. Tokony angetontsika 18. Ka afaka 10 andro ange zany. Eny e. De efa ataovy daholo ny fimakomanana samihafa fa miantso an'le ria ny 16 na 17 Novambra. Zay zany e. Andeha hanao vakansa any Mahajanga ahoana fa maninona anao any lavitra be ihany. Ka any nge mahery neny. De nareo ankizy ihany tsy misy olon-dehibe. Orineny. Iza ninanana ihany nefany. Fa Tinasoa koa ve tsy mbola mianatra amin'izany? Tsy mianatra izay amin'ny daty io ka. Za aloha rakizy ohatrany tsy de mazoto amin'izany fa rainareo no asaka. Marina. Io ndray neny. Ohatrany hoe zao zay vao andeha toy izany. Marina. Tamin'ny herintaona zao tany Ambatondrazaka de maninona ka. Ka Ambatondrazaka sy Mahajanga zany nge tsy mitovy. Sady dadatoanareo sy nenitoanareo nge nandehananareo tany. Eny fa ho hita eo aloha e. Ho eritreretina tsara mihitsy fa tsy mampanantena aloha. Sarotra be mandresy lahatra neny rehefa izay ny salasala izay izy. Fondreniko moa hafa ihany e. Asa mety nanana tsindro mandry ihany koa ngamba izy. Samy hafa mihitsy ny hevitra izy sy dada.
avy aloha ny ankizy andeha mba hahita izay fahitam-bahoaka fa tsy zaza tsony ange reny raha matoty e. manome fahalalahana be loatra ianao fa ny tampoka anga mahazaza sy tsy mahazaza mora ngatya orneny a raha izany ny noeritrretina dia tsisy olona andeha voyazy mihitsy fa matahotra loza sy accident daholo ny olona eny e lazao fefizany reny maniry loza ho anareo oaingana tsisy ohatry ny mitandrina angery reto hoe sady miandry a fantatro tsara ny toetrany rehefa mitondra fiara ohatry ny olona tahitaitra tsy fantatra hoe ahoana zany mariny tsy maintsy hitandrina izy rehefa mandeha milongo zany e aloha fa ho teneniko melo izy ny taorian'izay dia tsy niteny heviny ntsonina eny ny anana akaiky ny fotoana andehanana nanomana ny entan-kely entina ihany izay ta tsy karitry ny eny ihany zany saingy nangina izy dia nioritreretinay fa hoe nanaiky ihany neny ny zavatra nagaga nefa dia nitrangany zavatra anankitelo saika nanana sampona ny dia tatioriana zaza ao mitantara aminao zao vao resy lahatra fa sakana fambara loza mihitsy le izy fa tsy tao anatin'ny lohanay velively zany hoy tokoa mantsy dada no nody avy niasa izy eo arivio tiana soa azafady ange anao e zao a andeha hanotorony any Tomasina amin'ny 20 volana novambra ka zay sy ngaragabo no voatendry ny taleo any 3 andro zay no any zany hoe tsy afaka mandeha indray zany na romena da fa inenindrerotra ina no etiko kivy tanteraka izay Julien tsy maintsy mijanona zany dia voatery andefa ny sasany kepoka koa miandry sy ireo namanay nandrehany zany efa zatra tsy misaraka izay namena da rehefa misy alena misy zavatra tao kinanjo no ny tonga tokoa ny fotoana andehanana dia lasy data fa emitra desambra indray le diandry zareo ny sakana faharoa dia tany am-pianarana mihitsy mianatra ihany indray hono izay ho le prof dia efa niomana ny hoe tsy andeha fa izy 5 no andeha ohatry ny hitako nalahelo kely ihany indray azy ny eny fa atahoana moa ny fianarana tsy azo tapahana akanjo ny ampitso arivan'io eno indray fa hoe tsy mianatra ihany fa hanao formation daholo indray ho ny mpampianatra dia faly indray hafa ho afaka anaraka azy dia menata ihany any majanga ny sakana fahatelo tena tsy nampoisiko efa vonona daholo ny bakazinay da zoma 17 novambra ala tamin'io ny ampito sabotsy 18 novambra no anainga maraina be izay namenata alainy miandry amin'ny fiarana eto ambaravaranay izay da satria koa neny mbola hiteny azy mafy mihitsy fa tsy manaiky tsy misotro alkôly tsy mandeha mafy tsy miresaka eo mpamilinana sy ny sisa saingy tsy tany ny olana fa ny tenako manokana mihitsy narary be ny nifiko ny somahalina tontolo tena narary ary gaga satria tamin'ny 3 taona lasa ny narary ny farany ary efa nisoroko daholo azy tsy niteniteny tamin'iza nefa fa ninana fanafody dia niretako tao tsy mibosony toroko any ny alina tontolony iny ny maraina nefa fahagagana nitsahatra tamin'ny efatrora-pilina ny fanaintainana toy ny nofinofo fa toy ny tsy nisy avitra ho iasaingy tsy fantatro tamin'ny nora maray ny miandro ny tonga araka ny fanaranay efa tao anaty fiara tsy nitsorova ameliasy isa alaina rehefa avy eo rehefa avy nyteny sy nanafatra azy impoliny eny dia niainga izay na rano neny maso ela
ka ahoana ozy neny tamin'lahy teo fa ampitandremana be tsy isoatran'izany zany ve tsy maninona ka zany hoe efa vao afatra dia tsy maintsy mitandrina fa tompona ndraikitra aminareo dimena da zahay aza nge fa saika tsy afaka nandeha mihitsy fa ahoana andraso fa tantaraiko an'lay de roa somidi ho any mahajanga nafinaritra ny lalana ary tsy nisy sampona nitandrina tsara koa miandry sady natahotra ny fiarano simba no mahatahotra amin'ny ainay intelo izay no iny tontolo andro iny ny sakafo na nanala volo fa vizana mifotra tao anaty fiara tsary rindrivotra teny an-dalana efa tamin'ny efatra maraina ny ampitsiny vo niditra ny tanàna ny Mahajanga izay tonga sika araka izy midobodoboka ery zao ny fony Amelia maika hitany mahery eo ay nareo koa reto raha nala fahitany lahy aloha ve le trano hitako zao matsara mitsofoka ty sika tena henotra tia ny fofony ranomasina eton'ny rivotra reto dimanjato metatra miala avy eo amin'ny trano mahery no misy ny ranomasina ay hitanareo aiza hodidinina koko io io afovoany mirehatra jiro be io ny trano ay ary tena mahafinaritra be sady malalaka oe io i mahery mipotra eo an-davarangana io dia manofa hofatanana amintsika izy mihitsy no midina mamofa vady antsika brasele ho any natolony mitondra fiarovana ho anao ty ho izy sady ny mpanjiny tsara zany velesy tsy tada be aza gaga hoe fiarovana inona efa hita va fanafodikasy zany grigri zany ka inona ndray ary toy ny tsy tompony tena ka ho any nanantona azy sy nandray an'le izy tiany an-tanany fanareo nga hoana dia mbola nyraisina ihany ty tena zazatala mihitsy dia aiza zao zany ty ito le izy dia nomeko volo izy fa tsy nentina indray soava hoy izy tamiko ary io any iny tsy ariana zany ty ka eto ty no oa tsy ariko zany oa ty avelao ny tanako Julien kay inona reto ataonareo da avelao any lesy rehefa tsy tiany ariana fa inona ary tya sady henonareo ve za mifofona amin'le izy zany eny tokoa ohatran'ny fofona garbaty izy tsy zany garbaty ihany fa misy fofona hafahafa mahatotokoa ka nentana midiny io lehilahy io mihitsy angeny misy fofona ohatr' izany miala rehefa misy mahazo andry rehefa tsy hanary an'iny so tonga any an-trano mantsy ka voan'ny fanangalavitra io lahy antitra io dia aveo hiverina tia Mahajanga anongatra be laha tiako letitra tonga tsika angamba fa ohatran'ny manao sinialina angery mahery zany io tokoa ary fanjanona izy andray reto zany atsara ny toerana ato ambadika ato jereo nareo ange
dia fantatray tamin'ny mahery fa mety izy komoriana lehilahy antitra mpivarotra ary tonga indraindray mivarotra eo amin'ireo vahiny sy mpitsangatsangana mandalo. Be komoriana sy karana tokoa mantsy eto Mahajanga. Tsy nentina nanary le bracelet saingy tsy nanaovako kosa le izy fa napremiko tsara tao anatin'ny paosiny sakosiko tao. Ohatry ny sery hafahafa izany nanosika hitahiry azy. Izany ihany fa ny tenako izany mihitsy no hafahafa nanomboka teo hoe tahitaitra matetika ary natahotra tsy fatapototra. Tsy nety ny lomantsony ihany no ny fanahiana ho faty an-drano. Raha nanontany izy rehetra dia lazaiko fa kamo aho. Julien Nadakorery no hitako hoe tsy nino an'izany. Nandinika hafahafa izy rehefa tsy nijery azy aho. Tena roa andro zaty ve le sisa dia hoditsika. Fa inona moa izany no misakana anareo tsy hiverina any amin'ny manara? Ny asa sy ny fianarana ka tsy maintsy isy fotoana malalaka foana amin'ny rarahanay fotsiny izao ohatra dia tsy maintsy miverina aty lisany koa. Amin'ny fiancé ve? Aha, ny fiancé any Antananarivo no atao fa ny mariage no aty. Milay kosa izany ko. Tonga dia asiana bomma be mihitsy. Afaka ray volana eo nge izany raha ely. Marina ve? Izany ve Akiry Amelia? Ie. Ka aza miandry andro tsony. Ndray Aki. Dia hipetraka aty Mahajanga ve ndry? Hipetraka aty izy koa izandray ary efa madamako ne. Tena ineny ty. Allô? Manao neny? Inona ny vaovao? Ah? Marary Sabina? Andray, dia ahoana izany? Zany ve? Eny ary. Veloma, mampamangy amin'ny ao sy ao amin'Ringanôtra e? Mahery, fa misy inona no tô kivikivy be izany ianao e? Marary ny Sabina e. Iza le Sabina? Le zokiko vavy any Sambava hipetrahany iny e. Mety ho didiana fa appendicite angamba. Dia tsy afaka andeha indray izany? Ka tsy afaka izy raha tsy hoe efa sirana angaha Sabina. Ao fa raha voavona izy dia miantso aho e. Dia tonga an'izay. Aza malahelo toy io moa chérie. Ka ohatrany tsy tiako be izany sakan'izany. Ka atao ahoana ary izy ary mba marary. Izay aloha e. Mirary fahasalamana ao amin'ny baviny lalitra e. Misaotra lesy ry miandry e. Fotoana andehanana hody alakamisy 13 Novambra 1770. Tena nalainy saraka. Sarotra be ny sarana, indrindra teo amin'ny Amelia sy Mahery ny famina tamin-dranomaso. Ary nazay dimena dakoa za hafahafa. Nitodika ny jerijery ny manodidina. Ohatrany hoe tsy hiverenana intsony ty toerana ty. Noho ny fitiavana mbola toejanona faran'izay maharitra dia nanapa-kevitra miandry fa hanao lavalina izay fa tsy andeha atoandro ary ny ekendrehetra izany. Za rery no ohatrany tsy nazoto satria neny efa niantso ny maly alarobia. Nandondona ny odiana hifaingana amin'izay ny ampitso. Ary ohatrany nalahelo azo mafy koa. To tia hita ny tavany tampoko izany. Nampitondra voandalana betsaka anay sy fanomezana Mahery.
zany lesy fa veloma nafinaritra be mifandraisan'ny lahanay taty. Sitraka eto matory lesy de voaliana raha mahatsiaro Sure, soavady daholo dia tonga avasoa zaniko. Efa nifenoko solika koa ny katikady raha. Oay, misaotra lesy e. Misy sakafo masaka nampitondray koa vatsin'ilay isany any. Misaotra betsaka ary mahery a. Veloma sheria, aza malahelo aho dia aza mitomany toy izao ianao. Veloma dia aza ela mahery. Okay ary, matiky ahy ianao e. Veloma zany avako zany. Masoela ny fiaranay mahery mandra-pidifiny ny kopa-tanana foana ny antso aneny aho mba hampandry ny sainy fefa miala ty izay tesitra izy amin'ny nanaovana lavalina fa tsy hoe nandeha maraina vo ny ala kelikely amin'ny majanga izay dia norotsaka ny orana ary tsy ela dia nivadika oram-batravatra ny kija mihitsy aza ndroa izay no avy be toy izao ny orana hatramin'ny nahatongavanay taty. Ny andro tamin'io efa maizina efa sahaby tamin'ny valora sasany alina teo. Noho nandeha teo amin'ny 10 kilometatra teo anefa izay dia Fa misy inona le ty ao aloha ao zany a? Toa tena mitohana be mihitsy. Asa andraso hoe marina tsy accident. Zany ve? Tena accident be matsiravina. Fiara efatra no fandonao. Ny camion ray a mitsovalana be mameno ny arabe eo. Oay le ty dia ahoana? Sady ohatra miodina miverina daholo nge zany fiara zany. Jerenareo nge Eny tokoa. Fa ahoana ary ty? oay tena tsy maintsy miverina zaniko. Andraso aloha fa misy gendarme tamy ty e. Fa ahoana se foa? Raha hiakatra ho any Antananarivo nareo dia misy lahana anankiroa mivily nandarovanareo tao aloha tao. Ka na hianatsimo nareo na navaratra dia samy mipotra amin'ny route nationale any daholo reo. Le sapanana nandalovana tary zany e. Ka aiza no ale? Mianatsimo zao no akaikikaiky kokoa. Zany a? Mipotra afaka 12 kilometatra any. Nefa ratsiratsy lalana iny a. Ary ty sapanana varatra ty ahoana indray? Indray tsara fa lavitra. Afaka 12 kilometatra any nareo vao mahazo lalana goudron indray. Dia ahoana zany raha miandry e? Aleo le mianatsimo no ale. Ny fiarantsika koa tsy matao-dalana e. Tandremo tsara fa be sapanana any a. Miaka viatra any ale. Misaotra anao se foa. Fa hono a? Inona hono na tonga ny loza? Tsy fantatra mazava na lalana malama na ahoana e. Ry zalange tsy mety fa mandeha mafy be foana e. Zay aloha e. Valy zao maty ao raha kely indrindra. Naratra tsy lazaina tsony. Tena loza zany. Eny e, misaotra anao se fa aleo aloha zay anao manevra kely dia hiverina. Mandehana mora foana. Tsy ohatra mitandrina nge. Eny se foa. Okay e. Dia niverina sahabo teo amin'ny 9 kilometatra teo vao nivily tamin'ilay sampanana any Anatsimo ny fiaranay. Ratsy tokoa ny lalana fa sekondera be lalandava sady nahagaga fa tsy nahita fiara izay na dia iray aza teo alohanay. Asa efa mety lasa lavitra ny alohany angamba. Na nisafidy ny sampanana any navaratra daholo izy ireo. Ny teo dia nanomboka hafahafa ary sy nazo aho fa nalaiko moramora tao anatin'ny paosy ny sakosiko le bracelet men'le lay antitra dia nanaovako mangingina ary nosaromako tsara tamin'ny tanana blouson-ako tsy ho hita. Io ohatrany efa lasa lavitra ihany nge sika zany e. Zay ve reto 12 kilometatra ihany a? Andraso aloha jerena e.
rehefa tsy izy ve tsy verina ihany sika. Tena very ity tsikara-miandry lalana maka izy ty efa adiny ray sasany izay no nandehanana. Jerevina efa 30 kilometatra ny eo amin'ny tabloa tena diso sapanana ne zany sika sady jerenareo fa mangina sady maizina be daholo nge manodidina antsika andora ngay verina fa matahotra azy zany ka hitako. Inona ary ty mampikoropaka ty andraso aloha tsy azo anaovana manœuvre nety fa terikely aroso ao aloha ihany lesy ohatra ny ala mikitroka daholo ny avy atao ankavanana dia tambary no avy atao ankavia zao oay fa misy ninona ty manidy frain-tampoko ohatran'izany vaky ny oko misy vatakazo be mitsivalana eo ampovoan-dalana io vatakazo io jereo fa ahoana koa ty le aza ino zany misy mitoraka any amin'ny fiara miandry olo tiro miandry tena vaky le tia ny fitaratra misy manafy tsika tena dahalo zany le tya inona natao dahalo aty ve vo mivoaka manala ny vatakazo io tsika dia maty fa tsy afaka hijanona tokoa nefa Julien matahotra Andriamanitro dia hoaiza nefa zany sika ny entana atao ahoana loza reto ty avelao aloha any ze entana fa ny ainao aloha votana rova Andriamanitro oay reny misy aloka manatona aiza neny tandreny fa manenjika atsika sady mitora-bato ihany aondreo aloha matsika neny izy ty angany aty tambany manivatsiva dia miondrika foana mandeha angana tantano tohina sory Julien tantano izy tsy mbola nisy tahotra ohatran'izany tsy mbola nisy fandosirana toy izany naraparapa tao anatin'ny aizina tafitohana sy naratra nanivatsiva tanimbary feno rano sy fotaka ary enieny nisy sosoro aza saika nandifotra betsaka nila kiraro tavela tany kotsa sy ny osopotaka tanteraka izay enina menada nahatra teo amin'ny 20 minitra teo ny fandosirana efa ny sanasana sy nandovory mihitsy nangofotra ny ara rehetra ohatrany tsy nisy nanenjika atsika tsony irery zareo ny entana no tena nilainy dia ny vola tsy maintsy reny no norobainy aloha ary tena tsy maintsy efa niandrikendry tohana mihitsy izy nahita ny fiara-niodina nandeha tamin'iny lalana iny reny le dahalo mpanafika voyageur eno matetika amin'ny vaovao sy ny gazety dia inona ny atao iverinany ve nefa mety efa lasa ngery zareo angambe za kosa aloha rova tsy verinany raha mbola zao andro alina maizina be zao sady mino aho fa efa tsy aotsony ny fiara tsy maintsy efa nipotehindry zareo nataon'ny pièce détachée zay dia zay vao nentina na notaritony anaty ala nafeniny ihany ny pneu roa nge efa vaky nitofiron-jareo raha mbola lenjanona teo iny sika matina andao aloha sika andeha anivatsiva any so mba ahita tanàna na olona monjy atsika sady le orana koa mba efa nitsahatra raha teo andao anankeny io avona kely io anitsinitsy anaty alakininany ary amin'ny firy zay
ny fonina kokoa veriko ary sady nona no mangatsiaka. ia koa aza latsaka teny ampandosirana dia tsy hitany finday. ny anahy dino any anaty fiarany ao anaty batagon le izy izay ngamba. Inona moa fa efa lasa an'ireo dahalo izay? Misy famantaranandro ty amiko ty e. Amin'ny 10 alina zao. Ary inona izany? Alika mitomany valala. Reno milaza loza rehefa manao an'izany. Lozinona? Manambara fahafatesana. Tsy maintsy misy olona maty rehefa mitomany valala ny alika. Mba hitanareo ve ny zavatra hitany masoko? Trano? Tena trano mihitsy io reto a. Avitra ihany tsika. Aza mandihy tsy afatavony aloha. Atry olona iza koa raha nipetraka ty akodaoda ty e. Sady kobony lange le pozin'le trano e. Eno a. Fa ahoana ty trano ty? Ohatry ny hafahafa be a. Trano efa joro be. Ohatrany hoe fitaratra daholo ny rindrina ambany zany e. Eno a. Fitaratra maintimainty vera fumé matevina be. Teny amboniny koa nge jereo e. Feno vitra boribory samy hafa loko mipetraka amin'ny rindrina ciment. Reny katedraly any andafy reny no efa hitako ohatr'izao aloha. Eny e. Ary mety fiangonana zany io. Andrasa aloha jerena fa ohatrany misy plaque misy soratra eo ambony io e. Tsy lovo tsara amin'iny torchon line hoe ry miandry. Io vakio e. Soratra ohatran'ny ranom-bolamena. Ary inona hony? Nazir magicien astral. Zany no soratra eo. Inona zany? Nazir mpanao magie astral. Zay no dikany. Astral. Mpanao magie mpitety planeta ve zany reto? Asa Nazir zany aloha tsy anarana gasy fa karany na arabo. Na comorienne. Iontany indray mandeha ihany ny ambavafoko. Comorianna. Ny comorianna mitovy amin'ny lehilahy antitra nanome bracelet avy. Tatorina vao nahatsapa amin'ny fifandraisandreo zavatra roa reo. Domy aloha so misy olona ao e. Aiza ny varavarana e. Mety io fitaratra maintsomaintso matevina eo afovoany io ngamba. Aleo domoka eo amin'ity vato ty e. Aiza to tsisy olona mamoa e. Eno a. Ary atsio amin'iny vato indray hoe aloha jerena. Tsy mihotsi ny ty e. Azafady aloha lahy hoe. Misy bokotra aluminium amilahatra reto. Ary misy soratra tsirairay. Vakio hoe Nazir Nazir. Zao a. Potsero tsirairay reo fa mivoy trano. Aseseo amin'ny enina voalohany. Aleo mba potseriny lahy. Mba ery aloha elahy novako azy. Ary inona zany maneno isaky ny manapotitra zany reto? Asa ohatra ny avy ao anatiny eo izany. Oay. Jereo ane io fa mivoa le varavarana. Mivoa miakatra ambony. Fa inona ny ao reto a? Andao tonga dia idirana dia jerena e.
satria nanomboka hatramina andinganana an'io tokonana varavarana io no nidirana tao amin'ny tontolo ny fahafatesana. Tsy nisy tafavoaka velona ny varavarana io tsondreo namako hatramin'ny Julien nadahako. Afa-tsy zaho izay efa lahoana aza vao sitrana fa toy ny adaladala. Tsy haiko hoe tamin'ny fomba hoana na tafavoaka nipitika lavitra tery ivelany tery. Misy ifandraisany tamin'ilay bracelet nomeny lehilahy antitra avy tsy fantatro intsony fa toy ny valalan'ny fanjoy izay enina menadà niditra tao amin'ilay trano. Ny fampitazana tamin'ny akanjo. Miandro no nitaridalana. Vantany vao nanitsaka an'ilay karobe voalohany tao hatramin'izay rehetra dia niakaratoka ny verina nidikoa ilay varavarana. Karatona angely sy ny varavarana ary miandry. Voay hoe tsy mety mivozany intsony ty e. Tsy misy bokotra ohatran'ny ao ivelany ary ato anatiny ato. Tsy maintsy misy famahana azy ao anatiny ao. Andraso jerena. Ha, inona izany? Isaka misaka mandingana karoray sika dia misy zavatra maneno e. Fa trano ahoana koa mity e, ha? Zay ny mahatrano mpanao mazia azy e. Dia aiza ny tompo-trano? Aiza nazira? Asa mety any ambony any ngamba. Sao dia mba tsy tokony niditra tato ary sika e. Ohatran'ny hafahafa be ne za zany e. Sady jere maizimaizina be. Andraso fa misy interrupteur anankitelo reto. Potseriko aloha ty voalohany ty a. Ay e. Nrehatra daholo ilay fitaratra boribory samy hafa loko ery ambony ery. Manga, mena, ry zao mavo dia misy maitso, fotsy, volomparasy. Oay, mahafinaritra be ato an-trano ato izany. Ohatran'ireny hoe misy spot ireny. Ary ty interrupteur faharoa ty izany ninona? Kilalao ny fiheveran-droa vazy ka tsy naharitra izy fa dia avy dia nipotseriny tokoa ilay faharoa ary tonga dia nisy varavarana lehibe nivonana atrika anay. Oay, mivory varavarana ery aloha ry. Tokoa ory reto a. Aleo ihany lo mitandrina ka aza tonga dia manapotipotra ohatr'izany. Tsy fantatrareo nge izay zavatra mety hipotra eo e. Dia inona no ambadika hoe? Atsoy aloha sao dia misy olona. Ode. Misy olona ve azafady? Aiza ny tompo-trano? Ako ny namaly any miandry. Nisalasala teo zay. Farany dia andao aloha jerena fa misy jiro mavomavo mirehitra nge ao e. Andao ary. Andao e. Tiana soa nga hijanona eo, ha? Tsy teny mafy an'i Julien hoe aza miditra ao. Nisalasala teo a.
natahotra ohatry ny misy feony teny tamiko tsy hiditra ao nefa tsy tesaraka tamin'ny be sy ny maro koaka dia nanaraka azy ireo ihany. Voatafiditra tao amin'le efitra mavomavo be nefa izay dia nikaratoka koa le varavarana nidiranay ary nanaky mafy be namono amponga tsofina mihitsy ny karatonany. Kay dia tia vaky ny amponga tsofoka. Oay, tena vohidy ato tsika. Ary inona daholo reto? Fitaratra fitarafanangeza be mipetaka amin'ny rindrina, efatra avy ato amin'ny rindrina ankavanantsika dia efatra koa avy ato ankavia. Misy anankiray mipetraka koa ry ambony plafond ry sao dia tsy hitanao a? Atao inondreo? Sady jerenareo angefa feno soratra maintimainty le plafond manodidina ny tsy fitaratra ambony itsy. Hatramin'ny karo eto amin'ny tany hitsahan'ny tongotsika sy ny elanilan'ny fitaratra valo. Eno a. Fa teny inona daholo reo e? Eno a. Ohatry ny hoe teny arabo a? Teny arabo mihitsy. Teratany arabo zany Nazira. Dia inona ny dikan'ireo soratra ireo e? Asa, tsy nianatra arabo a? Mety symbole mazika ireo. Tena ampiasainy amin'ny mazia ataony. Ary tena manao mazinoara zany Nazira. Fa ahoana? Tsy afaka namaly atsony miandry fa raha vao niteny an'izay izy dia nisy zavatra naneno be. Oay, ary inona indray zany manino izany? Ohatry ny hoe avany anaty rindrina any zany. Oay, mety sy ankaro hitsahantsika reto a. Ndrika keo nihetsika tokoa ireo karo tao ambany tongotray. Samy namonjy ny ala sy nandositra ny paritaka nefa tafavoaka lefitra moa ka ny fampisaringotra. Ny fampibeta tafasaraka ihany nefa satria izay karony tsahana rehetra dia ny sosa lavitra sady ohatry ny fampitsofitsofoko izany. Ary tsy hitanay akory dia tafajoro teo ambonina karo ray avy nanatrika fitaratra ray avy izay namena da. Fa ahoana koa le ty zany e? Tena mazinoara marina ty. Tsy tapitra akory ny teny tsinjo dia nazava be ireo fitaratra enina teo anohanay. Za tonga dia namonjy nanampinany masoko sy ny oka tamin'ny tany. Nanarona ny lohako tamin'ny tanako roa. Vao vitako izay dia nemaizina le fitaratra teo alohako. Izy dia menadako kosa tsy hafanetsika. Eny, naza koa aza. Saingy izy ireo nanatrika ny fitaratra tsara sy nahita ny sariny teo anoloany. Saingy tsy le sary andavanandro fa niova ho sary sampona. Jerena aloha ny sariko ngeza be ny lohako, kely ny vatako, kay masoko, mipotsaka ny masoko, marary ny lohako, vonjeo letry ry miandry a. Maninona ny vatako? Miolakolaka be ny tanako sy ny tongotra. Ny tendako maty ahy kenda. Fa inona no mahazo antsika? Mazinoara, tato, lozako. Nakaiza ny tanako? Oay, Tiana soa. Tiana soa. Julien, tsy maty ny anay
Marina fotsiny anahita ilay nadahako ny ovitrovitra teo alohan'ilay fitaratra. Mbetika niova olona fohy kely, mbetika olona lava be tao anaty fitaratra. Melahy eo Julien! Julien! Melahy eo! Eo! Akipio ny maso! Tsy afaka mihetsika e. Tsy ka zaho ne tsy afa-mihetsika e. Andriamanitra, fonjeo zahay. Miandry misy biby mandehandeha be nge ato anaty kiboko. Ay, mibotsina ny kiboko. Fonjeo ary olona. Tena maty a. Mahery. Saingy tsisy afaka ny famonjy. Samy tsisy nahetika. Samy nisy fahavoazana daholo. Zavadozany nahazo azy ty Menada. Ohatry ny hoe tantaraina ka tsy mampino fa natrehany masoko. Sareriny tsy naninona. Niondrika tamin'ny tany tao. Nanome lamosina le fitaratra. Nitomany kokoko nahita le anatahako sy ireo namako nijaly. Tsy afaka nanao ninona tamin'izy ireo ah. Nandritra izany le fitaratra tery ambony amin'ny plafond nirehatra mazava mavomavo be. Dia niseho teo ny sarin'ny Nazira. Tonga dia fantatro. Arabo tokoa fa nisy lamba niodidina ny lohany. Nisy volombava teo amin'ny sokany. Lava sy maranitra ny orony ary toy ny fainafonindrehatra anankiroa nitselatra ny masony. Niodikodina be io sary io. Ary nijery niatrana tany daholo izy te Menada. Za kosa nikibiaingana. Nangofitry ny tahotra. Niantso mangina ny anaran'Andriamanitra sy neny. Efa vonona ny hofatiko. Dia nisy tselatra be teo amin'ireo fitaratra 5 mijoron'izy Menada. Toy ireny tselam-baratra ireny. Nisintona azy taona ka ny anaty. Nisintona azy dimina ka ao anaty fitaratra toy ny hoe nateliny. Dia tsy hitany masoko tsony izy ireo. Nanjavona. Ny katokana ny antsonjeo aho dia torana tsy nihatsiaro tena tsony. Ary nizay ngamba kosa efa netsasa-dalana. Way, iza kosa miantso zany say Amelia. Nalahelo sahady anga. Allô? Ay ve saredy? Fa misy inona? Nisy namaka angany magazay? Inona? Lozam-pifamovozana? Aiza? Marina ve? Andriamanitra. Ie, andraso atsoko ireny e. Tena loza zany. Aza hita kary zareo. Andraso aloha atsoko Amelia. Tena tsy maneno akory ty. Mamono telefona ve sa maninona e? Aleo aloha miandry indray ny antsonina hoe tena tsisy malino e. Aza hitako Andriamanitra. Andraso jereko any mihitsy fa tsy manitra ny saiko zany ka. Raha isan'ny aran-doza tanitra zareo dia tsy maintsy hoeniko. Ary tsy maintsy nalefana any amin'ny hopitaly ihany koa. Aleo hoentiko ny Toyota. Enganeka tsisy aninona ninona ireny Andriamanitra.
inona koa raha mampisamboatra ny tiramatoa ty sady amin'izay mamely tiko zany raha tsy tahita tampoka mihitsy a is nenao koa ny olona raha mba nanonofoko nanonofo naninony niady aman'olona indray nanonofy an'tiana sontomany be afa ianao nga ahoana raha tovo nofy adaladala zany fa mitomany maninona izy olona manao vakansa safinaritra any ariva de hitomany ka aminao zay ny mahanofy azy fe ianao koa mba ilohanao hitsanganako fa sy te hisotro rano a zany ohatray sady andrasiko aloha fa atsoko mihitsy koa reny o raha matotia amin'ity andro amin'ray alina ve ko maninona nga tsy mahazo miantso raha amin'ray alina tiako anontaniana koa hoe aiza ho aiza ry zareo zao ianao tiako defa za tsy niteny taminy mihitsy hoe manaova lavalina tsy zany mihitsy nge mifanarahanay sy miandry de zay ataonao any ariko zay le tsy fankataovana ray aman-dreny zay mihitsy mantsy le tena mahavoa za efa tsy nazotony nandehanany tany moratovo tsisy mamaly mihitsy angery zareo na i Julien na itiana soa na miandry zao ny tsy azonao miandry ane ka mamily fiara de mety mamono telefoniny ary izy menadaka asa mety matory angambako tena mahandreraka mihitsy le ohatran'izao mariny matory rehefa tsy ho avy eo ihany ve izy reny ve ho tonga raha tsy raha-pitso olona ka tsy maintsy miantso maraina eo reny ino zany raha matoa telefona ny ankizy angampy zany fa jereo fa mifiry zao efa minentina ay numéro aniza koa ty allo manahoana tompoko manahoana fa iza moa azafady mahery ay ve mahery tokoa ka inona ny vaovao tamin'ny firy zareo no niala taty aminao tamin'ny 7:00 zao angery zareo antsona tsy misy mamaly ka na iza koa zany miantso fa tsisy namaly fa manina raha ny tsy mamaly tsy fantatra fa nisy accident be mantsy taty alina andriamanitro tsy taory zareo ka tsy isandreo naratra na maty izy enina menada akory tsy fiara no ny fandona efa nanatiady ireo gendarme nanao costa de efa eny an-dalana iakatra izy zany sa ahoana zany hoe ahoana ary mahery fa misy inona ry Julia mangina aloha ianao zany hoe ahoana ho tsy hita ry zareo hatramin'izao fa tsy hita ahoana koa ka zay zandarina nytaniako no nilaza fa nasain'ny vilalina ry zareo satria tapaka ny fifamovoizana tamin'le lozam-piarakodia fiara efatra no ny fandona tao de ahoana rery mahery tsy nipotra tamin'ilay lalina tokony nipoirany zareo nahazo ny route nationale izy fa nakaiza nieritreritra zahay hoe diso lalana izy ireo kanjo hitanay ny 4x4 taiza tany anaty alakininina be toerana tao hoe Andolobo tsy isy olona intsony tao anatiny andriamanitro de nakaiza zany ny ankizy mbola tsy fantatra hatramin'izao fa mbola mikaroka ny aty zay mihitsy ny ala tsy tiako ka mariny zay mihitsy le efa nampalainany nandehanany reny tany zay aloha mama Julien fa andeha hanampy an'ireo zandary anao fikarohana zay ny anao zay tsy hitany nalen'ny ankizy
ny fiarany anaty alaka ninona hono no hita. Nao ty koa de taitaitra mety nanita dalana nitsangatsangana ny atoeran-kafa ndray angambako. San'izany reny hasako efa nyteny mafy any Julien mihitsy alina tamin'ny fito tena soa efa niantso fa hoe efa mialana ry zareo andeha ody aty de mbola hivilivily indray ve ny gendarme zany efa manao fikaroana miaraka amin'ny mahery mba tena mahagaga koa zany raha matoa ka inona no atao amin'izany raha toa fa tena tsy mandry mihitsy ny saiko marina ny ohatran'izao mihitsy ny alina tsy lahitrako ka marina tsy hitako izay atao amin'izany ko de miandro izay fikaroana ataondry zareo raha matoa asavy miantso mahery raha vao misy vaovao de antso ihany aloha Julien so mety no bato ny finday ny alina na itiana soa efa niantso ireo olon-dehibe ve ianao andre matoa mahery reo ray aman-dren'ny Julien sy tiana soa ihany aloha natsoko de ahoana hoy izy za tsy sany teny hoe le 4x4 rehefa tsy isy pneu sy varavarana tsony no hitanay fa taitaitra be mantsy le madama ako maiky zany farafatany hoe vaky daholo ny fitaratra naparitaka mibala ny carrosserie feno diana torabaty de asa angamba tsoroko aminao aloha andre matoa mahery tsy napoziko isy daly vezivezy tsony lalan'iny nge efa 8 taona lasa zay ka tsy tokony nandeha tamin'iny lalany mihitsy ry zareo raha ny tena izy efa mieko safidy roa izy fa tena very lalana mihitsy ry zareo matoa tonga any amin'ny 20 kilometatra any asa zay tsy nahitany an'ilay fivolinako mimana renao fa andeha hiverina any sika kely aloha ianao aty irisefo fa misy iny fa iny telefona ny rofo ty raha tsy diso latsaka teto anaty fotaka teto taty zany nalehany ary ndraso aloha misy diana kiraro samihafa reto de nijanona teto amoron-tambary teto tsy maintsy nanitsy tamin'ny tambary zany ry zareoko de ahoana inona no atao zany tsy maintsy manaraka nyreto rasy reto tsika misy valapare avavy kokoa azy ampitana va ty avaratra vonony ianao andao are tsy maintsy hitako raha namako sy amely aloko apita ihany tsika sady alaky ninona be ty ndraso aloha jere reto bozaka voahitsaka reto sady femifotaka teto zany zareo niakatra mety nandeha niakatra any ry zareo zany nananky io avoana kely io angamba mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nanenjika azy ve reo dalo sa tsy ny any ahiko hoe nisy naratra ve izy ireo na sanatria nisy maty tamin'ireo dalo ny tifotrako tokony nahita diana raha nefa isika raha izany miantsy any anefa zao fa tsisy telefona maneno mihitsy na nyray azako tsy mahagaga zanyko ty zao misy telefona raha hitako tery amin'ny valaparity ery to any Amelia iny Amelia iza le fofombadiko namanisy Dimenada andao sika hiakatra imbozaka amin'ny telefika iny foana rahana mino fa iny lalany
sefa trano inona io? Ndraso hoe Nazira magicien astral. Kafity zany le toerana andresahany zalatra anain'ireo tamiko. Fa toeran'inona ty e? Mpanao masia mipetraka ao e, io Nazira io. To arabo le izy raha tsy diso ah. De mbola ao ve? Efa maty 20 taona zay raha ny henoko. Ka andao ary aloha tsika hiditra ao fa sao de ao izy namena ta e. Andraso aloha tsy azo hidikidira-poana nge aho e. Sao de maninona foana ao ianao. Fa ahoana e? Malaza ho mpanao masino aragaiky be io olona io. Be de be ny olona efa nanandrina niditra tao fa tsy hita na maty. Ka nahoana ny tsondroahana andeha hoany fa vela hipetraka eto amin'ny tany sy ny fanjakany e? Edre efa impirina anaovana descente ty raha araka amin'ny filazan'ny zala fa tsy hita e. Ka tsy hita ahoana sefo a? Manjavona izy oniko. Maty izay olona mikendry anao zavatra fahafamiko. Ianao ve ahoana e? Marina ve zany e? Dahalo no efa niakatra tety tamin'ny 20 taona lasa zay fa taoriana kely nafatesana Nazira hoe androbany ao an-tranony ao. Fa maty daholo a. Feno fatiny tsy sitra tety amin'ny manodidina tety a. Ny sasany moa tsy hita fa nanjavona. Andraso e. Ino ty ataony se? Aza manatony ao ambaravarany ao ah. Ino ny tsipony se iny? Porte-clé akorandriky ty e. Any miandry ty. Fanomezana nomeko azo omaly ty e. Izy ty ny hitany se? Ka teo atokona ambaravarana teo mihitsy e. Teo akaiky ny vady-karangana io. Zany ny proof fa niditra tao ry zareo sefo a. De tamin'ny fomba ahoana nefa e? Io nge atao tsy mivofofoana e? Asa? Ino zany? Misy olona mitaraindray zany. Ary ohatry ny feom-behivavy izany a. Ohatry ny avy atsy anaty lobolobo amin'ny sisiny atsany zany. Ndraso aloha. Aza malady manatony se sao de fandrika zany. Aleo avoakako mibasy de manaraka vahorinako se. Zay. Ary aleo sokavako moramora amin'ty azo lavabe ty aloha ty kritsany ty e. Misy olona mitapika io. Olona marina. Ary tovavy. Izy io. Tina Soa. Tina Soa zandriny Julien io e. Naratra ve? Asa. Tina Soa. Mahery ihany ty e. Fa nanino ianao e? De aiza izy dimy miana da? Tina Soa. Ohatrany maratra izy fa Vonjeo! Mandarsana! Tsy hitako nalehany e! Manjavona! Le fitaratra! Machinoary! Vonjeo! Neny! Tina Soa, fa misy inona e? Fa naninona ry zareo? Nazira! Abracabra! Nanjavona! Lasa lavitra ry zareo! Maty! Efa maty! Tena midelira be Tina Soa marina. Tsy maintsy hoe tsika izy fa mila fijabona aingana. Voatery ho antsona angamba ireo ray aman-dreny na tonga de alefa hiakatra any Antananarivo izy. Andriamanitra. Fa alohan'izany aloha de aleo aloha hisava amin'ny manodidina. So mantsy mety torana tsy mahatsiaro tena any koa ny sasanyko. Ianao aza miala eo aminy eo a. Ento sefo a.
fa ahoana judon fa manina reny zanako e any amin'ny hôpitaly izy tsy manina izy akory fa aza matahotra ianao madama de tsisy naratra ve tompoko eno tsy naratra izy akory ka nrediredy fotsiny izy omaly sy androany fa efa tony izy zao saingy tsy mety miteny ary Julien Julien e Julien indray iny efa araky ny voalazany sefrasolo taminareo tao anaty telefônina iny tsy mbola hita izy sy ireo namany efatra mianada tsy mbola hita fa nakaiza reny zanako e aza tataitra aloha ianao madama efa mikaroka mafy manam-pahefana de ono atompoko fa taiza zany tiana soa no hitanareo ka tany amin'ny 100 kilometatra miala eto e 70 kilometatra teo amin'le sapahana volindry zareo ka ahoana no tokony havery lalana azy araka ny andro maizina sady izy vahiny raha teo ka izao neny tsy mazavy hita ny fiara ozy nareo fa zareo tsy tao anatiny ko eno dia ahoana moa zany no mahatonga an'izany hita ny fiara raha ny marina dia fiara efa potika no hitany zareo tany efa noravaindreo dahalo e fa ahoana re fa notafiany dahalo reo ankizy ireo e andriamanitro ny zanako e tsy ratovo marina ve zany mona judon sa inona no andriamanitro zay no napotika ny fiara mino anefa zay fa tsy voasambotr'ireo dahalo reo ao izy akory ahoana indray no antony ilazano an'izany mona judon hoe satria tsy teo amin'ny toerana nanafiany dahalo azy io no nahitana andramatoa kely tiana soa fa toerana hafa mihitsy fa taiza re mbola 12 kilometatra miala eo mihetsinanany ny lalan'ireo dahalo sy ny toerana nahitana ny 4-4 na ny sisa tamin'ny 4-4 nefa nekandrefana zany hoe nandeha ny atsinanana zany reo ankizy ireo raha azoko tsara nandositra ny atsinana izy ireo na nivatsiva tamin'bary zay no nahitana eny finday sasany latsaka teny ampandosirana teny ka zay zany angeny tsy namaliny antsika raha tovo e very ny telefônina andry zareo e verina adiny tao anaty fiara ary tsy maintsy efa lasan'ireo dalo niaraka tamin'ny entana andriamanitro lozina re ty raha tovo marina zavatra hafa mihitsy zao e ary grave be noho izany no tena mampanahana nahazo ireo ankizy ireo fa tsy hafenonay aminareo ino zany tompoko ino zany mona judon tsy maintsy niakatra teny Ambomahavery zareo e misy trano ao Ambomahavery no reketina n'izany mihitsy ny anaran'io toerana io satria zay rehetra tonga teny aloha hatramin'izay ka hatramin'izao tsisy fiverenana fa na maty na tsy hita popoka fa manjavona daholo marina ve zany mona fa ono hoe ahoana tompoko mahatonga an'izany fa lozane zany e zao e eny tompoko ao atapon'io avoana io no misy sy ny tranolay mazicien malaza tao hoe nazira mazicien mazicien tsy gasy izy fa arabo ny tonga teto sy ny vidy an'io toerana io 12 taona lasa zay e mazicien arabo mazinoaro no ampiasainy aloha mazava loatra e be fadifady sy tia mampijaly olona izy io feny fandrika ny toerana misy azy sy ny manodidina zay ny tsy asa iny olona manatonatony eny ary mino fa izay koa no tsy nasahin'ireo dahalo nanenjika azy teny fantany mantsy fa tsy maintsy andositra any Ambomahavery eo ankizy ireo fa ahoana moa ny olona toy izany tsy azon'ny fanjakana samborina fa avelan'ny zakazaka nefa fantan'izao ny ataony zay fanontanianao zay mihitsy no nataony Andriamatoa mahery tamiko e isambotraliko ianao aloko ahoany olona manjavona ho samborinao tsy tonga any akory ianao dia efa misy zavatra mahazo anao raha vao mitady hikasikasika azy zany sady izy ange efa tsy aotsony zao e fanakaizy tsy aotsony izy zao ohatra tena kaiza fotsiny zany olona zany ka efa maty izy zay aloha mifantatra misy ireo mpahita sasany fa nody any arabe izy tsy hay zay tena marina fa de tena tsy azo diavina mihitsy itoerana io hatramin'izao aloha indrindra moa no miditra miditra ao de mino ve anao fa niditra tao reo ankizy reo araka rano fahenoko ny rediredin-dramatoa kely tiana sozanakareo miresaka fitaratra foana izy de fanjavonana ary ny teniny anarany nazira fitaratra fitaratra hoany fitaratra mety zavatra misy ao anaty trano nazira ao zany fa ny mahagaganay de ny fomba nidirany zareo tao andao tsika hijereny tiana sofatoroanay kely angeny hôpitaly azafady indrindra re tompoko andao ary fa hoentiko eny nareo e
tompoko mahery na nenenako ny nandefasako ny zanako andeha aty aminao. Ka na izaho koa aza nery mama Julien tsy nanam-pony zavantrangy. Raha tsy zany naleoko mbola nitazomina tany amiko ihany izy. Aiza ny zanako e? Aiza Tiana Soa? Ato izy ka. Tiana Soa. Tineny. Tineno Tiana Soa. Tsy mivolana izy fa mivandravandra fotsiny. Tena lasa dala ny zanako raha tovo marina. Mangina aloha ianao raha matotia, mangina aloha. Tiana Soa. Mangina re aloha e. Efa mitsabo azy ny dokotera ary milaza ry zareo fa ho sitrana ihany izy fa mbola ho elaela noho ny shoka mafy nahazo azy. Tirandozako Andriamanitra ny zanako e. Sor Julia. Aza nitabataba be eto amin'ny hopitaly aloha fa ndao mihitsika aloha ivoaka ka ndao mihitsy aloha. Tsy ala eto akaiky ny zanako izany raha tovo. Ka be tabatabako. Andao izy hoentsika hody ho tsabony any Antananarivo raha tovo. Andraso aloha fa mbola iresaka amin'ny dokotera raha izany e. Azafady kely ange dadan'i Julien e. Mba misy resaka tiako atao aminao. Aleo angamba tsika ery no miresaka e. Ka ahoana ry mahery, inona moa zany no tia se ho lazaina amiko ary? Mitomany ty se. Eny ry dadan'i Julien. Mitomany satria very fa nantenana tanteraka. Eny fa ahoana? Nanontany olona mahafantatra ny momba ny Nazira. Laza tamiko io olona io fa sarotsarotra ny ahitana azy velona. Fa inona no antony ry mahery Le fitaratra e. Tsy azoko mihitsy ny tia se ambaraka. Maninona le fitaratra, maninona? Le nolazainy Tiana Soa. Ireo ny varavara fotoana. Vao maika tena maizina amiko mihitsy zany ka marina. Magicien astral Nazira, zany hoe afaka mitondra olona mandingana amin'ny fotoana manao viage astral izy. Na tia no entina any amin'ny taona taloha ela be tany, na no mbola ho avy any amin'ny taona 720 aza. Zay ny tsy mahatonga le tsy fiverenana intsony. Ohatrany tsy mampino any zany lazainy se zany e. Lasa tonga any amin'ny firenena hafa izy dimy menadady. Fa tsy amin'izao vaninandro iainantsika izao akory. Fa vaninandro efa lasa na taloha ela be, na mbola ho avy ihany koa. Izay tsy fantatsika akory ary. Tsy eken'ny saiko zava-marina zany lazainy se zany ry mahery, marina e. Tamin'ny taona 1870 zany hoe 10 taona izay nisy lehilahy iray zany niakatra teny amin'ny otrano Nazira io, dia tafiditra tao izy tany efitra Katara. Katara? Any Arabia. Malagasy ny asa tany no niantso ny ambasady malagasy satria olona malaza io olona very sy hita maty tany io. Zany very mahery? Eny, afaka manao fanadidina momba an'izany ianao. Andriamanitro, Julien. Tena kivy tanteraka dadan'i Julien. Zay sy amely ako ange saika natateraka ny raranay e. Nanam-pikasana ny hivady zahay ary ahiko efa nitoejaza azy izy. Oka se, oka zay. Tsy teritreritran'izany intsony mihitsy aka. Ohatra ny miantso anao ny mamany Tiana Soa e. Faranako aminao eto zao tantara mampalahelo zao. Roa volana katroka no nitsaboako tena vao sitrana. Na nitsabony dada sy neny angamba ny marimarina kokoa. Rehefa nentin'izy ireo niakatra teto Antananarivo tsy nahita amboka ny fikaroana natao azy dimy menada. Indrizy. Tratra ny aretim-poniny no ny alahelo any Julien. Aretim-po zay namono azy dimy taona taty aoriana. Eny,
nafona dadiny iny. Julien efa nafona italohany izany. Onjonjona izy dada rery sisa ny fiainana nanomboka teo. Roa taona taoriana nahafatesany eny dia nanambady aho. Jaune no anarany. Mba falifaly indray dada satria hoe hanana zavikely izy. Bevoka be ny zanako voalohany aho. Tamin'ny taona 7,790 no nisy zavatra fahafanitranga sy tsy nampino. Io zoma 6 febroary 7,790 no tonga tao aminay mahery. Tsy tao an-trano dada tamin'izay. Tsy tao koa Jaune fa niasa. Misy mandondony izany. Mahery. Manao ny tiana soa. Salama tsara. Mandroso. Ie. Mipetrapetra ary. Misaotra ary. Ka inona ny vaovao? Ao anga dadanao teo. Lasany amin'ny antoana ihany izy vao teo mihitsy ka. Ary ny vadinao ka. Jaune lasa niasa. Fa misy inona e? Tohatry ny hafahafa be ny fijeriko ny mahery. Fa marary anga ianao izany? Tsy marary ka. Tsy maninona. I Valérie no tsy salama. Ny vadinao? Tsy mahery vo tsy amperitaona akory izay taoriana kely ny anay sy Jaune. Ie, marary izy. Lasa nodiany amin'ny reniny aloha naka-rivotra kely. Tiana soa. Ny zavatra fahafanitranga nge tany. Tany taiza? Tany amiko e. Inona? I Amélia. Taitra mafy mitazona ny kiboko sy ny vandravandra ny mpanjina ny mahery. I mahery kosa ny valoarika be sy asatra vetivety teo. Amélia? Nanino ny Amélia? Hita ihany anga? Tonga tany an-tranoko izy. Marina ve? Ny alarobia 3 janoary teo tamin'ny 7 ora alina. Izay no nankarary an'i Valérie. Taitra mafy izy nahita azy. Fa de inona no... Efa fantatra Valérie mantsy ny tantaranay. Tsy nafianiko azy izany. Ary fantany koa ny zavatra nitranga rehetra taminareo ireny. Fa i Amélia rery ve? Izy rery no tonga? Izy rery. Tonga izy dia niditra tao amin'ny salon. Za sy Valérie eo ampijerevana fahitalavitra. Dia ahoana? Dia ahoana? Tsy nahateny tsy nahavolana aloha. Vao nitsangana nanontany azy hoe fa izy ianao? Tsy tadidinao anga aho izy. Fa ahoana no nanontany an'izany ianao? Saika tsy tadidika izy hoa. Fa naninona? Niova be izy. Raha mbola velona teo bebe anay dia izy angamba no nitovy fahanterana. Maninona tsara hoe ry mahery? Sangana sady ny fembena. Fotsy tanteraka ny volony rehetra. Ny ketrona ny endriny. Le fijeriny sisany tsy niova. Izay no nahatadiavako azy. Andriamanitra. Na ny fomba fiakanjony aza ane hafahafa e. Fa ahoana? Tsy haiko e. Toy ireny
fiakanjon'ireny vehivavy tatsinanany ireny e, tamin'ny taonjato fa 13. Marina ve? Avy tany Persa izy raha ny filazany. Fony Persa mbola teo ambany fitantanan'ny Héraclius. Zany hoe tamin'ny taonjato fa 1200 ange izany ry tiana soa e. Mahery marina ve zany e? Eno a, zany ny teniny. Tsy fantatro tsony izy e. Le magie astrale ny Nazira? Eny, zay koa ny eritreretiko. Naveriny Nazira tany amin'ny taonjato fa 13 zany Amelia. Dia ahoana ny fomba nahatafaverina azy taty indray? Tsy haiko mihitsy e. Korotana hono ny tany Persa. Noboran'ny Arabo ny fitondrana. Arabo toandry Nazira? Angambe. Resaka an'izany Omeades zany koa nge i Amelia e. Inona zany? Tena tsy fantatro e. Tsy fantatro mihitsy. Lazako izy fa maty ny zaza tao an-kibony. Zanakay izany. Ankona fotsiny a, dia nitomanko nahatsiaro ny zavatra rehetra tamin'ny fotoana iny. Nahazo an'izy dia mimena daty eo ambanomasoko. Dia lasa iza daholo izy ireo zany. Matsavelako. Julien. Tena nahoana Mahery a? Ao aminao zany Amelia zao? Tsy ao izy e. Tao arin'ny ny tenenana an'izay zanakay izay dia niantsona anarako farany izy. Avy eo dia ohatrany tsy afaka nisokatra tsony ny vavany. Tsy naleo peo tsony izy. Ary tafapetraka teo ambony seza. Adin'indray tao arinan'izay dia nialaina izy. Andriamanitra! Nialaina teo ambany masoka Amelia ary tiana soa. Ary tao an-tranoko ihany koa. Dia maty izy tamin'ny 12 ora sasany alina. Tray marina. Dia inona no ataonao? Dia ahoana hoe Valérie? Valérie tonga dia safotra. Nipataikina kany ambony dia nidina nofonosiko lamby Amelia. Dia nalefiko. Nalevina taiza? Ka teo afovoan'ny zaridainako e. Ireo voninkazo izay nahafinaritra azy ery. Nanaiky an'izany ve Valérie? Tsy dia nifanakaiky any an-trano e. Somary avarabaratra. Iny, nanaiky izy. Tsy nilaza tamin'ireo ray aman-dreniny Amelia zany ianao? Tsy te hamofo tamandry ahy e. Efa nafoiny izy. Izy koa efa maty any raha teo. Dia aleo amin'izao. Tsy te hampitondra fahorianan-dreniny indray ahy e. Asa izay any aoriana any tsy fantatro. Na ho ampahafantariko azy ireo ihany na tsy. Raha ny amin'izao aloha. Aleo izy ho any amiko ihany. Taoriana nandehanan'ny Mahery dia lasa eritreritra mafy aho. Nivery ny Amelia. Hiverina toy izany ihany koa fa re izy efatra mena tasisa. Dia ahoana hoe dada raha mahita ny Julien? Efa antitra sy fotsy volo noho izy tonga eo ambaravarana eo koa. Na miverina ho toy ny zazakely voateraka. Angamba ho lasa dala izy. Ary nazako aza. Za izay niangarany vitana tamina enina menata.
na ny sisa tafavoaka velona na ny tany amompizay indrindry mahery. Mitantaraiko azy momba le bracelet nisy sary sikotra, bracelet nomeny lehilahy antitra mety izy komory anahy. Mety nanana fahitany olo io na fantatra melony zavatra nahazo anay. Bracelet zay efa nariako raha voasitrana tsy tiako nitahiry azy. Izay koa ngamba ny lahitr'Andriamanitra dia izaho rery sisa ny velona. Nisorako azy na dia nangidy tamiko aza. Ny farana teo tsisy fiverenana diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine novelomin'ny vantso miora ony ary ioly niaraka tamin'ny Arliva faly Bruno Erlanto Rakoto Sarbidy ary ny Rina Rochelle tovy razana mamonjy no nandray feo Anjarliva no nanatotosa